Arivan'ny talata fa 5 volana novambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao asaina hiampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika fiatrenan'ny fifidianana no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny kandidatiky Madagasikara atao Andranomanelatra sy Ajoatany. Nanolotra azy ireo tany antoerana ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy vitan'izany ihany fa fotoana ihany koa nahafahan'ireo mponina nitondra ny etaetan'izy ireo sy ny marary azy ireo tamin'ny filoha Marc Ravalomanana izany. Doaratsika ny fanadihadiana. Feno ny fandaharam-potoana ny filoha Ravalomanana nanomboka ny farany herinandro hatramin'ny omaly tamin'ny fampahafantarana ireo kandida ben'ny tanàna tao Antsirabe, Betafo, Ibity ny toa tao Andranomanelatra izany. Entitra ny filoha Ravalomanana nilaza fa tsy maintsy miara-miasa ny rehetra mpandrosoana ny tanàna. Tsy tokony atao sakana tsy fitovian-kevitra sy ny tsy fitoviany ny fomba fijery. Tokana an-tanjona ny hanavotana ny maro anisa. Nareo dada ihany ty dada Ravalomanana. Reo komina fitonjato sy arivo ara leko baika rehefa tsy Andranomanelatra. Ka noho izany zany minona reo fa tiako ty tanànatsika ty. Atsika ne Andranomanelatra. Tsy anizy io tsy an'olo-kafa fa atsika. Noho izany tsy maintsy miasa miaraka isika. Ary misy olona entiko miaraka amiko tsy hitanareo izy. Fa anao eo zay anatsarana ty tanànatsika ty. Dia zao mandalo eto hiprezentenareo na n'olotra nareo hoe izy ny kandida laniny antoko team eto. Dia izy zany atolotra eto. Dia mahafantatra fa misy zavatra mbola tsy hitovizan-kevitra. Vao mijery anareo dia fantatra ny antsainareo. Hoe zao dia davindreto olon-dreto. Fa tena fanamby lehibe ao anatika eo mihitsy na nivoana ny Andranomanelatra ty. Raha misy toerana tiako amboarina dia ty. Fa i raha malala nefa ny toedra ramby zao fotoana zao sy mifanenjeny. Fa tsy izany akory no atonga antsika hiravoravo-tanana. Tsy izany mihitsy akory atonga hoe tsy hanao ny asa zay tokony atoko eto. Kandida tokana nahazo tsodrano avy amin'ny filohany antokontsika Madagasikara Ilanto, kandida ben'ny tanàna ao Andranomanelatra. Io olona io dia olona tsofin'ny président Ravalomanana rano mba handray andraikitra eto amin'ity commune antsika ety. Sika rehetrarehetra zany no hiara entana rehefa avy eo mba hiaraka ifandrimina aminay ho fampandrosoana an'ity commune n'Andranomanelatra ity. Mbola ho avy matetika eto zay. Ivezivezy eto zay fa androany aloha dia mandalo fotsiny ihany manao hoe manao kory fa rapitso zay hipetraka mihitsy hiara entana aminareo. Saotra tompo. Tsy ny hafahafa fa avy dia nilaza ny marary azy ny mponina tao Andranomanelatra rehefa tojo ny filoha Ravalomanana sy ny kandida ben'ny tanàna. Misidra olana maro lafa izy ireo amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny tanora. Miantso vonjy ny mponina nijerena manokana azy ireo. Andranomanelatra dia tsy manadino velively ny so nataonao hatramin'izay. Marina fa tapoko ny atongavanao eto zay ny hitanao anazy vitsivitsy eto. Fa ny eto lazako anao zany député Josy zany tsy nandalo teto no propagande. Nefa nibata ny fihirisan-jatony zany. Noho ny fitiavan'ny Andranomanelatra ny tiako Madagasikara. Fa ny teniko hisolo vavan'reto vahoaka reto ao ory zahay. Tsy manana kianja reto tanora reto fanaovana baolina. Mihazakazaka any fifamanoro. Nefa dia centre ville eto ny district mangataka reto tompoko raha mety. Raha mba misy tany azonao faritana hanaovan'reto tanora reto baolina tena mba mangataka. Zava-dehibe no entin'izany. Fa tsy ampandriana drisa amin'ny zavatra tsy hitan'ny tanora. Zay ny andriamatoa filohany mapetrako aminao. Manaraka an'izany mety ho kivikivy ianao hoe ahoana reto. Manakory reto vahoaka reto fa zay ny lazako tsy nanao député teto tsy nandalo propagande teto fa ny fonony eto dia tiako Madagasikara. Ata misalasala ianao fa jereo izahay. Jereo ny tanora tsy miasa reo ny akamaroan'ireo. Venjivenjy fotsiny nefa melo vady aman-janaka. Matoko izahay fa hiara hiasa sika. Tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina sy fifanomeza tanany rehetra no azona antoka makany amin'ny fampandrosoana. Rahantsika mahafantatra ny fitiavan'ny président ny tanàna Andranomanelatra fa dia araka ny efa resaka ny fanaovana nataony teo dia tsy manary atsika izy ary ny angatahana amintsika moa dia ny fifanotronana sy ny fifanomezan-tanana amin'ny ahafahantsika miaraka manatanteraka ny fampandrosoana. Ny azo avetrany ny commune Antsoatany délégation natao rin'izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny candidatim atao antoerana. Manantena sy minao fa anao zay hafana izy mba hampandrosoana anareo eto.
azonao ve zany dia tia eno aho zatra resahany aminareo sy nareo miresaka aminy zay ny antony tsy za koa ny kandidana zany mpanolotra fa za tonga ty fotsiny mampiseho anareo hoe io ny candidat voafidy a zay atao candidatsika eto zany vidina ho candidatsika eto mbola tsy mahazo miteny hoe vidina azonao tsara zay miteny dia le rangahy ty a etsendramy maneratra dia le rangahy ry a any Bity dia le ramatory a any Antsirabe voalohany dia any ambadika any a Betafo any Betafo misy 10 izy any sa 9 7 dia zao eto Antsotany a tanàna misy ahy eto noho izany atsika ty mba tsy anareo rery miaraka eto tsika tsy maintsy ataotsika izay ampandrosoana ty nahoana ary tsy maintsy miaraka tsika efa condamné tsika tsy maintsy hiaraka. Tantsa avokoa no mandrafitra ny tanàna n'Antsotany fa nampigoavana riviana ny kandida an-toerana ny fanampiny ireo tantsa ny fijerena manokana ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny mponina toy ny kandida Tima rehetra manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ampandrosoana ny tanàna ny kandida Tima Antsotany ny tenany izay efa sy fokotany nandritra 5 taona ary 12 taona teo amin'ny toerana mahabe ny tanàna lefitra. Fantatrao tsara président fa tantsa daholo ireo vahoaka reo azo lazaina fa 8 isan-jato ka manana programa nasa goavana be rakoto dia ny hifanampiana amin'ireo isan'izay efa nampiana an'ireo ezaka ngeda be ny mizarana zezitra MPK 20 taona tato anatin'ny commune Antsotany sa tsy zany nahazo ny anjarany daholo ny fokotany rehetrarehetra zay président ny lara-pahamehako voalohany ary ny programa anasa dia misy ny atao hoe foiezaka misy ny atonontonony ezaka ary misy ny lavitra ezaka ka amin'ny foiezaka io efa nataontsika io na mbola tsy be ny tanàna azy tsika ka irona betsaka ho amin'izay ny manarak'izay a dia ny fandriam-pahalemana zany koa isan'ny somary manahirana eto tsy fandriam-pahalemana misy tsy fandriam-pahalemana fa tahaka ny tany rehetrarehetra io dia isan'ny atao ihany koa zay anao hatongavana an'izany hananana fandriam-pahalemana izany. Tsy isy fampandrosoana vanina raha tsy mandroso ny tantsa isan'ireo lara-pamiana ho an'ny Flora Valmanana hatramin'izay ny fanampiana ireo tantsa ary nanamafisisa ny fanampiana azy ireo indray. Rehefa mandroso ny tantsa eto Madagasikara olona zay tsika le mpitondro reo dia mandroso Madagasikara zany na tonga taloha nanao vitrine name wasboly ary name omby be tsy zay tsy natao fa saingy zava-doza zany tragno iny tamin'ny 2009 zao zay tsy niova vao miara mitaloha ny sarany efa tena fadiran'ovana misy mivelona velon-dralava ny fanapitenany izintsika tasy natonga za matoky an'Andriamanitra matory any niseo a fantatr'Andriamanitra zay mahasoa dia zay ny teneniko andreto tsy mangataka raim-bilanja aminareo na candidat na député fa tiako fotsiny hoe ataonareo mba manana reo namanareo reo mba manana izy mba manana ny anjara-masoandrony mba mipetraka amin'ny fandriam-pahalemana aza matahotra nareo fa aidada daholo aleo fa amenan-drakoto ihany aloha ny asa ataony. Tsy nandalo fotsiny fa nitsitika ny fokotany an-tsapanimazo ny Flora Valmanana taorian'ny fampafantany ireo kandida tao amin'ny faritra Ivakinankaratra. Eo amin'izay vaovao ny fiatrenan'ny fifidianana izay hatrany dia fotoana izao anovana tantara eto Madagasikara. Mbola manana iray volana mahery ny olom-pirenena andraisana fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana ao ben'ny tanàna ho avy io. Raha tiana mantsy ny ampandroso ny firenena dia ireo mponina ao aminy no mila resy lahatra voalohany ka irahina andatsabato ny 1 Desambra ho avy izao. Faniry Andrinarivo sy mbola avatsara no mitondra amintsika ny antsipriana izay. Raha mahita ny zava-misy ankehitriny sy ny fantrana lalina iaina ny malagasy amin'izao dia tokony ho resy lahatra fa zava-dehibe ary fandraisana anjara-biriky amin'ny fanarenana ny commune ny fandehanana mandatsabato amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 1 Desambra ho avy izao. Tonga saina ny ankamaroan'ny olom-pirenena ka amin'ny alalan'ny fandehanana mifidy no anehoana izany. Zosy andraikitra ny mifidy ho an'ireo olona feno taona. Mandatsaka moa tsika tsy maintsy mandatsaka foana. Hitanao zao amin'izao le ohatran'ny anay izao zao dia mijaly zay amin'ny karama nefa ny hoe tiany ay fa dia tonga mba voaka mba andinika moa nareo tonga toerana misy azy mba voaka mba tonga say. Olona manana fitiavan-tanindrazana
vonina hanolotra ny tenany ho an'ny fanompoana ny firenena no andrandray ny vahoaka hitondra ny komunina misy azy. Mahafantatra ny tena fahoriana mianjady amponina ka vonina ny anala azy ireo amin'izany. Mahita ny mipetraka eny ambony-tany dia izao ve fiainarity amin'ny Antananarivo ka mampalaina izy fidiana izy olona tonga ao ny tiany ity. Dia tiany ohatra tena mampalaina avy dia mila fivoarana izay ny ataonao tanora. Zavatra tiako fidiana dia mamila olona mbanina mitovy. Mba matapa-piaina amin'ny madinika. Fa tena mafy izao fiaina izao fa tena mafy. Dia mba mpandoda izao fa tena manontany ity mahita itsika ohatra mampalaina izany tena izao hoe mahazaky ny fiainana ity. Izao mahaza Madagasikara. Olona mba tsotra sady mba eny mety mba hitondra tanàna tsara zany. Zay mba sosikeko aminay mba hoe olona manao hiasa tsara zany. Hiasa sy mba hitsindro an'ilay madinidinika rehetra. Ina dia manentana antsika rehetra zany mba hitindra zany e. Na dia maro azy ireo tonga sainany amin'ny mahazava-dehibe ny fandehanana mifidy, tsy vitsy ihany koa ireo mbola tsy resy lahatra amin'ny fifidianana. Ny fitantanana tsy nahomby nataony teo aloha sy ny fampanantenana pôkaty no antony voalohany mampalaina ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Vokany, manodondony sasany raha fifidianana no resaka. Mbola ezaka lehibe noho izany no mila tanterahina hamerenana ny sainy maro fa manan-danja ny vato iray alatsaka mandritra ny fifidianana ary manana fahefana feno sy zoa metraka izay heveriny hitondra fampandrosoana ho an'ny komunina misy azy ny olom-pirenena tsirairay. Iverenantsika ihany izay tontolon'ny fifidianana izay rehefa avy eo fa hivadika eny anivon'ny antenimieram-pirenena vetivety isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity ahinany fampandaniana amboletra ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 hoy ireo solom-bavam-bahoaka. Hatramin'izao manko tsy mbola tonga eny anivon'ny ireo solom-bavam-bahoaka ny antotan-kevitra mirakitra ny teti-bola-panjakana amin'izay taona 2024 izay mila fanadihadiana lalina satria ao anatin'ny fiainanam-pirenena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ilaza moa ny filohan'ny Voamera misahana ny vola fa tsy tafiditra tanatin'ny lahadinika andiany voalohany izany fa mila fampandaniana lahadinika vaovao vao azo aroso ny fandaniana ny teti-bola ho an'ny taona 2024. Isan'ny antom-pivoriana ny teny miera-pirenena nefa ny fandaniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna mirakitra ny teti-bola-panjakana ity. Ndao rahantsika ny tati-baovao sy ny angom-baovao natao mahakasika izay. Ny fatelopolon'ny volana oktobra teo no voarainy teo anivon'ny anteny miera-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Hatramin'ny androany anefa mbola tsy nahita sy tsy naharay ny antsipirian'io volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana io ireo solom-bavam-bahoaka. Ny fomba fiasa tahaka izao foana no isan'olana mahazo ny firenentsika hoy ireo solom-bavam-bahoaka. Ny zavatra tsapa dia nareo solom-bavam-bahoaka avy amin'ny maronisy aza dia efa tena mitovy ny fitakiana sy ny fanamariana nataonay ny amin'ny hoe tokony mba omena fotoana ny antenivony antemera-pirenena mba andinihana izany satria ay-pirenena raha-pirenena izay akina ny fiainam-bahoaka mihitsy zany lalàna amin'ny feny teti-bola izany. Ny hatreto aloha raha ny feore dia hoe tamin'ny fahatelopolon'ny volana lasa teo no efa tonga taty amin'ny antemera-pirenena izany volavolan-dalàna izany. Hatreto anefa ny tena mpikambana ao anatin'ny Voamera ny fitantanam-bola tsy mbola misy zavatra azo ambara hatreto. Zay no anamafisako ny teniny namana solom-bavam-bahoaka indrindra ny ataoko eny avao amin'ny manana maro anisa hoe tokony mba hovana le fomba fanaovana raha indrindra raha solom-bavam-bahoaka zay tena hoe anakaramany ny vahoaka anay. Dia omena 2 andro sy tapany ray ve zay na 2 andro sy tapany andinihana izany dia hita fa lasa fombafomba fotsiny ka tokony mba hatsaratra tokony hovana fa miova ny fomba fanao raha tena marina mieritreritra ny tombotsoan'ilay firenena sy ny tombontsom-bahoaka tokony hatsaratra tena hovana andreo manala zay. Arak'izay misy fanitsin-dalàna tiana aroso koa eny anivon'ny anteny miera-pirenena momba ireo ben'ny tanàna. Isan'ny voaresaka ao anatin'izany ny fahafahana manaisitra ny ben'ny tanàna iray amin'ny toerany raha toka misy fandikana ireo lalàna voalaza ao. Tsy mbola nisy nahita io lalàna io izay solom-bavam-bahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Ary misy fanamariana ihany koa fa ho avy mo fotoana ho jerenay izay voarakitra zany fa misy ao anatin'izany misy onono aloha hatreto ononony hoe misy karazan'ny eritreritra fanovana ny amin'ny hoe mahakasika ny lalàna sy ny atao hoe andrasana amin'ny ben'ny tanàna hono mety raha sendra manao an'izao ianareo ka tsy matateraka an'izao dia
mety azo atao ny manaisitra anareo amin'ny toeranareo misy hononoan'izany ato nefa aleo ho avy mihitsy zany volavolan-dalàna zany andiny atsika azy amin'ny atsipriany fa engane mba tsy hisy an'izay eo raha mahakasika ny teti-bolam-panjakana manokana dia ny lalàna no mametraka fa antom-pivoriany resolom-bavam-bahoaka dia ny fandirinana sy fandanina ny lalàna amin'ny feny teti-bola to inina atao antsirambina nefa izany ka ahiny resolom-bavam-bahoaka ny tsy fisiny ny fivoarana sy ny fanatsarana amin'ny fomba fiasa mahakasika indrindra ity fandanina ny teti-bolam-panjakana ity kanefa ny vahoaka ao anatin'ny krizy lalina amin'izao fotoana izao. Izay ny zava-misy ny vony anteny miram-pirenenina fa iverina vetivety ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana sika satria ao Mahajanga ao dia minisitra roa no tratrana nanao fampielezan-kevitra na kandida miaraka amin'ny antokon'ny fitondrana tao Mahajanga. Voatonontonona nandritra izany fa iraky ny filoham-pirenena izy ireo mazava nefa ny voafaritry ny lalàna sy ny hinambara ny voamera-maleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana momba ny lalam-pifidianana ka fa mahatonga hatrany amin'ny fanesorana andarana na disqualification amin'ny maha kandida ny fandikan-dalàna tahaka izany. Indao arahantsika ny angom-baovao momba izay. Donc ça zany tensiko za mandeha mody tonga président de la république zany fa lana satria nanino raitapo aminazy jiaby raitanana aminazy jiaby tananao anazy azonareo olona tombosoa zany hoe olo raitapo amintsika olo miaraka ny aina amintsika natokisany président de la république ndao anao milatsaka madinga toananay hita tadinitsika ikeoa fa ohatra die aema donc zany manatenanareo zay manatenanareo fitondram-panjakana matona latsaka n'izy matoky fitondram-panjakana tena lefaso dia matoky anazy fitondram-panjakana santoena amin'ny fandikan-dalàna mitranga ara-pifidianana ao Mahajanga no hitantsika teo iny. Minisitra Amperinasa no nanao fampielezan-kevitra sahady ho anna kandida akaiky fitondrana. Mazava ny voalazany lalàna ny amin'ny tsy tokony andaniny ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ny fanjakana amin'ny raharaham-pifidianana. Antsoavy no ataonay miseneo ny kandida izay natolotry ny atoko HVM ao Mahajanga voalohany manoloana ity tranga ity. Ministry ny fanatanjahantena izay avy any Mahajanga dia ministry ny ny enseignement supérieur aiza ho aiza ny fanajany fanjakana zany lalàna zany satria dia ministre Amperinasa ministre na gouvernement no manao an'izany ampabe maso mba andresen-dahatra ny mpifidy aminay zany dia tsy fanarahan-dalàna mihitsy ka anaovan'le dénonciation androany hoe aiza ny fepetra ho raisa fanjakana satria zany tena motif de disqualification na candidat mihitsy zany resaka zany raha anatin'ny lalàna. Raha ny fantatra dia manjaka ny kolokolo-pifidianana ao Mahajanga amin'izao. Kandida telo no fantatra fa manangona karapanondro olom-pirenena ny antoerana. Mbola tsy fantatra mazava ny antony fanangonana ireo karapanondro saingy tsikaritra fa kolokolo-pifidianana no ambadika izany ho hiatrany ny antoko HVM izay nanolotra kandida ao Mahajanga voalohany. Zay ny ataony teto fokotany izy dia manangona andreo teneny koto zany ankehitriny satria zavatra fiaraha malala zany ao Mahajanga ny kandida numéro 1 i Fabien zay toanany prositeny eo ny kandida numéro 5 Dadi zay natolotry ny fitondram-panjakana natolotry ny Irmana ary eo ilay PDS teo aloha larina fahafito dia mitohy foana ilay izy zay zany mahatonga anay mahatonga ny HVM ankehitriny anatin'ny firaisakina no miteny ataoko hoe dénonciation mihitsy aloha ilay izy hoe na dia nandray an'izany fepetra zany ary nampitandrina ny senia dia mitohy foana ny ataon'ilay ireo kandida anankitelo reo aloha zany voamarika raha nanana profo zany manao an'izay zavatra tsy ara-dalàna zay milaza hoe tsy ara-dalàna fa ny senia milaza fa tsy azo atao tsy ara-dalàna zany tsy izay ihany no mitranga fa tonga hatramina fandrahonana mpanao gazety ny olana ara-pifidianana ao Mahajanga voalohany ho hiatran'ity kandida ity izay mametra-panontaniana raha misy olona natao mamboly lalàna eto amintsika sa misy olona natao ho fehizy lalàna manokana. Nanao interview ny radio université Mahajanga nanao interview ny tenako mampa-kandida pré-campagne dia nahazo mise en demeure mihitsy hoe raha mbola mampiakatra angiara-kotoboarivo nareo dia voaroko nareo ozy ministra ao anatin'io asanareo zany ny zavatra mitranga ka iza zany no ambany lalàna dia iza ny ambony lalàna. Mikasika ny fakana ordonnance azona misoratra anarana ao anaty lisy fifidianana dia manana olana ihany koa i Mahajanga. Betsaka amin'ireo olom-pirenena no ahilika tsy azo izany raha ny fanazavana. Betsaka ny any amin'ny fokotany any no mandat mijery tavan'olona hoe iza ny mena iza ny tsy mena certificat de résidence. Betsaka ny carte d'identité no
mahazo azo carte d'identité eniny olona ahafahana manao an'izany ka tsara le hevitra fototra ozy ny article 42 izay hoe alao mba tsy ho verzoa ny vahoaka zay tsy tafiditra anaty lista tsy manina zany fa sokafana le izy ankehitriny kanefa de raha malala ary mino fa tsy ao mazaka rery io fa misy tady EOPF ihany ary tsy ny candidat ny afaka EOPF amin'izany fa misy komakomba mipiasa mpanjakana ny zavatra zay atao miantso ny fandraisana andraikitra ny CNE noho izany ny candidat avy amin'ny fanoerany izay natolotry ny atoko HVM Rivo Rakotovao mba hampanaja ny lalàna voafaritra manoloana izao trangana kolikoly ara-pifidianana izao. Mazava ny voalaza ny lalàna momba io ka tsy tokony hisy ady hevitra intsony hoy ny fanamafisana. Vao makasika ny angovo kosa dia manoloana ny olana jiry sy ny rano eto Madagasikara amin'izao dia mangataka fihaonana manokana amin'ny ministra voakasika ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoerany eny anivony anteny miram-pirenena. Raha ny fandaharam-potoana dia ny alakamisy izao no tanteraina ity fifanatrehana ity. Ndao raha tsika avy hatrany ary ny tato-baovao sy ny fanazavana momba izany izay nataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Fito andro aty aoriny fidinana fotony teny Ambohimanambola vao maika miamafy ny delestazy mitety fatra isan'andro ho an'Antananarivo ary ny tena olana dia ao anatin'ny ora fiasana no tapaka ny herinaratra. Raha ny zavantrangana nanomboka ny farany herinandro teo dia mbola mijanona ho kabary fampanantenana atreto aloha ny resaky ny filoham-pirenena fa iena hatrany amin'ny 700 ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo. Taoriny ny fidinana Goavambe ka tsy nivoahana raha tsy nahitana vahaolana. Tsy nisy fanazavana teknika avy amin'ny Jirama taoriny iny fa dia ny fizarana vaovao momba ireo faritra ho tapaka herinaratra no seraserana tao tamin'ny pejy tserasera. Tsy azo ekena intsony ny zavamisy ka nampiantso ny ministra voakasika iona amin'izy ireo ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoerany eny amin'ny lapan'ny demokrasia ny alakamisy izao. Tsy mendrika zavatra tahaka izao intsony ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana. Mandra-patonga androvina na zakany vahoaka malagasy ny zavatra misy enana amin'izao satria rehefa jerevana tsisy zavatra tena mandeha eto fa mijaly tena mijaly ny vahoaka amin'ny zavatra misy satria raha ijery eto andrenivohitra amin'ny resaka delestage sy ny rano dia io moa fa dia hoe nampiantso ny amin'ny alakamisy ireo ministera voakasy izany ho atanivony araka ny tetiandro ny opposition dia hita eo zay tokony valy tena fatria lasa fetsetsehana be dia be amin'ny zavatra rehetra misy hoe atsoina midina ny président de république manao atrikasa manao zavatra anankiray hoe mitady vahaolana nefa eo ihany no verina avy eo dia lasa sanatria dia lasa ohatrany hoe karazana famendrofendrona vahoaka zany ny zavatra misy amin'izao lasa ohatrany karazana passement kely dia nefa miverina ihany le izy tsy mitondra vahaolana maharitra fandedavina ny vahaolana dia hoe efa nanao tamin'ny 2016 raha tadiditsika tamin'ny symbole power tamin'izany hoe ampiasa amin'ny fil lourde tsika tamin'izany tadio tsara tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tamin'izany hoe ampiasa an'izany tsika fa inona ny antony tsy ampiasana an'izany amin'izao iza ny mamatotra an'izany iza ny tena raitsokombakombany amin'izany rehetra zany satria zany mitondra vahaolana ho amin'ny firenena fa lasa misy zavatra efa mifatotra efa misy zavatra efa tsy voavany ambadika any dia ny vahoaka omena zavatra tipitopy kely fotsiny amin'izao ampanginina hoe ho avy indray ny flyover ho avy indray ny flyover ho avy indray ery makina anosy zato ho avy indray dia zany zavatra zany foana ve ny ainatsika. Dia tsy ny andrela fa ny alin'ny fanambarana sy ny fanampanantenany ny filoha dia namoaka ny fandaharany amin'ny fanapahan-jiro amin'ny ora fiasana amina faritra maro ny Jirama. Tsy nilaza ny marina sy nanazava na rovina ny miatra ny zavatra nambaran'ny filoham-pirenena teny Ambohimanambola. Vokany tsy vitsy ireo tapaka jiro nanomboka ny arivan'ny alahady tamin'ny enora ka hatramin'ny antoandro ny alatsinainy tamin'ny rayora vao niverina. Mbola niverina tapaka ihany indray avy eo tamin'ny telora tolakandro tanoany. Amin'io tsy voafatra mazava intsony ireo mifampiakina amin'ny andrin-jiro na sekretera aiza sy aiza no miaraka tapaka sy miara-mandeha. Raha ny fanazavana tele general ny Jirama dia iva ato anatin'ny andro vitsy ny olany herinaratra. Olana amin'ny fitaterana iresoloka ampiodinana ireo milina no tsy mbola nahafahana namany olany Jirama araka ny toromarika izay nomeny filohan'ny repoblika hoy kosa ny ministry ny angovo Jean-Baptiste Olivier. Solika 2020 ka hatramin'ny 4 isan'andro no tsy maintsy tonga eny amin'ny toerana famokarana herinaratra vao ahatratra ny tanjona ampianana ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavana andrasana arak'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra ity. Mbola amin'izay tontolo ny Jirama izay hatrany dia kivy tanteraka ny ponina manoloana ny olana tsy mety ahitamba olana eo anivony Jirama ity.
tsy rary ny zava-misy hoy ny vahoaka potika ny fiarina sy ny fiainana. Mikorotana avokoa ny zavatra rehetra noho ny fahirano sy ny fahatapahan-jiro lavareny. Miezaka maneho ny atezerany amin'ny alalan'ireo hetsika isam-paritra na fokotany saingy atreto mbola tsy ahitamba-olana izany ary vao mainka aza ny beboty no mandrava ny hetsika ataon'ny amponina. Faniry Andrenarivo sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay. Ranangina sy ny andro ny fandraisana andraikitry ny mpitondra sy ny mpitantana ny jirama ny vahoaka hatrizay feno ny kapoaka ankehitriny. Herinandro vitsivitsy izay ny fandimby nanao fitokonana ireo vahoaka tamina toerana maro teto Antananarivo maloana ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny diso tafahoatra. Ampita tafika, Andoharano fotsy, Ambondrina, Andraisoro sy ny maro tsy voatanisa ary vao omaly hariva indray no niroso tamin'ny fitokonana ny teny 67 hektara sy Itosy. Amin'ny ankapobeny, leo ny zava-misy ny mponina Antananarivo miantraika amin'ny fidiram-bola sy ny asany am-paosy ny fahatapahan-jiro indrindra ho an'ireo mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra. Tena mijaly kosa e. Tena tsy rariny tsony zany ty délestage sy ny fahatapahan-drano sy ny volim-paina nefa zao miaina an'ilay malagasy dia sanandro sanandro mitovy ihany tsisy fiovana e. Tsisy fiovana mihitsy. Matetika be tena tsisy sana mihitsy zany mba tolona azy zany matetika tonga kely dia velo izy tapaka. Fitadiavana mihitsy zany fa tsy mety raha vao tsisy an'ilay courant nefa ilay jiro koa miakatra rehefa avy eo atopaka. Tsy maintsy ny olona zany tsy mahandry anao raha vao tapaka ilay jiro. Saika any amin'ny paosy mihitsy zany izy mivola zany fitraikany any an-drano iny zany tsisy vola miditra zany. Zara raha misy adiny roa ny fandehan'ny jiro raha ny fanazavan'ireo mponina. Tapaka in-telo na in-efatra izany ao anatin'ny ray andro. Na dia eo aza ireo hetsika anehon'ny mponina ny tsy fifaliany dia tsy hita izay fiovana. Toa vao mainka aza mihamafy hatrany ny fahatapahana raha ny fanazavana hatrany. Ao amin'ny atin'ny ray andro adiny roa mba misy jiro eto aminay. Ny alina manontolo tsisy simba daholo ny nampitadiavan'ny olona. Mijaly be zany tsy izy ngamba tsy atao 67 ihany e. Tokony mba jeren'ilay fanjakana manokana ilay izy fa tena mijaly ny malagasy na fitadiavana na inona na zay zany tena mampijaly jiro na hoe azavan'ny tena ny olombelona nefa ny jiro ndray tsy misy rehefa ao amin'ny zava tsisy tsonga tsy efa maizina amin'izany. Miantso ireo tompona andraikitra noho izany ireo mponina mba hijeraka ity olana ity izay miantoka ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Miangavy ihany koa ireto farany ny amelana malalaka ny vahoaka hitaky ny zony maloana ny tranga tsy rariny toy izao zava-misy iainantsika izao. Fanjaly ilay vahoaka madinika betsaka no mitady amin'ny jiro io. Efa midangana be ilay vidim-piainana mbola ohatr'izay ihany ny ainan'ilay malagasy. Ny sasany manararaotra rehefa ao anatin'ilay izy tokony tsy atao an'izany zany ilay fiainana fa mba jerena ihany ilay vahoaka madinika. Raha ohatra ka misy mivaroana dia mba fasina malaky fa mijaly ilay vahoaka madinika satria ohatran'ny aty zao ohatra ny anay manokana fotsiny tsy jerinao an'ny hafa zany toa dia tsisy vola miditra ho an'ny vady aman-janaka raha dia io no mba asana eo zay hoe hitady asa hafa indray mihitsy. Izay zany raha mba hoe misy mivaolana dia mba mba hiverina ilay jiro fa mijaly ny vahoaka. Ny fanjakana zany no tokony andraikitra ny manara-maso an'ilay izy afatarana izy hoe zao reo foana ny ainan'ny olombelona dia tsy zavatra ilamina fa ifampiadiady fotsiny eto ny zavatra tsisy dikany ara dia mampiromitra ny olona satria tsisy zavatra mazava ny ainan'ny olona. Raha ny fanazavany teo anivon'ny jirama dia anisany voalaza olana na tonga ny délestage ny hamafy tatoato ny tsy fampin'ny isan'ny camion lehibe mpitatitra solika mavesatra avy any Tomasina. Raha ny fanazavana hatrany dia ampy hatramin'ny janoary 2024 ny tahiry ao Tomasina fa ny fiara hitatitra ny solika no mila ampitomboina analefana ny fahatapahan-jiro. Andrasana ny fivoaran'ny toedrarà sy ny fandairany ny vahaolana napetraka. Eo amin'izay fitantanan-draram-panjakana izay indrindra dia fitondram-panjakana tsy mahatoko tena sy mitsapatsapa no misy amin'izao fotoana izao.
ka tsy mahagaga raha tsy mahita fanapahan-kevitra mazava raisina itondranantsika makany amin'ny Madagasikara tsy mety mandroso hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena Faniry Razafimanantany nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Tsy fantany akory ny filan'ireo vahoaka entiny ary tiany ho azo avokoa ny fahefana rehetra ka lasa misavika ny anjaran'ireo minisitra izay tokony hijery vaolana ho iatran'ny faneho-kevitra. Ndao arahantsika ny famitenena izay hoentin'ny anjara lovany aina eo amin'ny sary sy ny ratsarin'ny Andry Rakotomalala. Tsy hain'ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ny miara-miasa amin'ny maro anisa mba hiteraka fampandrosoana hisiana asa mivaingana. Efa tena leo ny vahoaka ary mafana ny zava-misy eny anivon'ny fokontany ka mody mamono afo ny mpitondra izay tsy manana vahaolana tena matotra amin'izao olana jirama izao. Tokony ametra-pialana noho izany ireo tompon'andraikitra ara-panjakana manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena izay tsy mety voavaka mahatonga fahampitehana miteraka fahavoazana tsy hita nono ho an'ny firenena. Fitondram-panjakana mbola ao anatin'izay hoe fieritreretana fa tsy manana mpiara-miasa ary rehefa diniana dia izay tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia sahirana le filohan'ny repoblika satria efa nilaza fa hidiny fotony ary tsy maintsy ahita vahaolana ho an'ny jirama kanefa tsy mety mahita vahaolana amin'izao fotoana izao. Raha tsapanareo mpitondra fanjakana fa mafy le iain'ny avoaka malagasy dia manaovonareo profil pa manetrenareo tena kandana mialatsiny avoaka malagasy ary rehefa tsy samy mialatsinareo fanapahan-kevitra lehibe ary efa niteneniko foana zany hatramin'izay tsy nitoeran'olona intelektuel amin'ny mametra-pialana dia mametra fialana azo raisiny fahafahambaraka azo raisina mihitsy ho tahaka ny hoe resy zahay tsia fa rehefa tsy vita izy aza dongina sy tazomina matsony le fahefana fa mitarika zavatra lavitra be amina fahampitehana. Zao zava-misy ainantsika izao ny fahampitehana nateraka ilay fiziriziriny nareo tamina hevitra sy tamina fifikirana fahefana. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray manoloana ny raharaha fampiatona amin'ny asan'ireo mpitsara efatra eo anivon'ny fampanoavana etsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy dia nitondran raharaha eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny sendikany mpitsara tamin'ity androany ity. Ity raha-pitsarana ity no andinika na araka ny lalàna na tsy ny fampiatona ny raisy ny ministry ny fitsarana. Tsy tokony ho voizina ny resaka hoe fampiarovana na fampiandaniana hoy ny mpisolo vava ireo mpitsara fa toy ny olom-pirenena rehetra ihany koa ny mpitsara ambany lalàna fa tsy arovan'ny lalàna. Androany moa dia nisafidy ny ampiato ny asan'ireo mpitsara manerana nosy. Ho an'ny tetsy anosy manokana dia ny asany hatrany izy ireo nandray raharaha toy ny fitsarana na androany. Indao rahantsika ny tati-baovao ny sitraka Ratovolamintso eo amin'ny sary sy ny ratsarin'ny Niaro-Tanjona. Mpitsara efatra no nahaton'ny ministera amin'ny asany noho ny resaka kolokolo raha ny fanazavana. Tsy nanaiky izany fiampangana izany ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ary nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Fampiantona tsy manara-dalàna, tsy nahazona lalana akory tamin'ireo lehiben'ny fitsarana araka ny takin'ny andin'ny faha-enipolo ny sa tamin'ny fe ny mpitsara ary indrindra tsy ara-drariny noho ny fanamelohana azy ireo tsy mitombona raha ny fanazavan'ny sendikany mpitsara. Nilaza ny teo anivon'ny SMM fa mila fandiniana lalina satria saropady ny raharam-pitsarana. Maro koa ireo ambaratonga lalovana mialohan'ny fampiakarana ny raharaha eny anivon'izany fitsarana izany. Andininy faha-enipolo ao amin'ny satan'ny fiampitsara manome fahefana manokana ny ministra fitsarana hampiato ny mpitsara amin'ny asany. Fa kosany aorian'ny fangatahany avian'ireo chef de cour izay mifehan'ireo mpitsara voakasika. Izay moa le efa nitenenay maro hoe nisy ilay vice de procédure dia ny resaka hoe qualification na hoe filazana ny fahadisoana nataony namana ireo ny hitanay mivovoena ny tambazotra hoe kolokolo aveo faute professionnelle mahagaga ihany le izy satria marina ny teny ministera hoe zay tsy destinataire na tsy mahafantatra ny rapport d'enquête izahay sy nisarafanabe fa kosa ny avaty amin'ny côté ny syndicat ma-syndicat dia namatatra ny zavatra misy fa izay le mifanoritana
zay le tediavam-baolana tsisy idirana resaka corporatisme fa mijery hoe inona marina inona ny rariny inona mihitsy inona ny lalàna. Tsy tokony voizina ny resaka hoe fifampiarovana na fifampiandaniana. Hoy kosa ny mpisolo vava ireo mpitsara efatra Maître Iandry Fiankinana. Toy ny olom-pirenena rehetra ny mpitsara ambany lalàna fa arovany lalàna koa izy ireo raha misy ny fanapahana noraisina ka manohitoana ny mahaolona sy ny lalàna mifeny asan'izy ireo. Misy antony hoy izy matoa niditra ny tsihatra nanaraka sy nanamafy ny fitoriana nataon'ireo mpitsara efatra nahatony syndicat ny mpitsara. Tsy miady ireo mpitsara efatra ireo raha ny fanazavana ihany fa napirisika sy ny ombona mihitsy aza ametrahana ny fitsarana tan-dalàna sy miaro ny zony rehetra. Miandry ny fiantsoana ataon'ny fitsarana izay andinian'izy ireo ny fangatahana fampiantona na ny demande de sursis à exécution napetraka sy ny fidiran'ny SMM antsehatra ity raray ity. Na dia andro nataon'ny SMM hiatona ho fitakiana ny fampiantona io fanapahana io aza androany dia nisy ihany ireo mpitsara sasana noho ny asany. Misy ny fianatra tsy maintsy arahana amin'ny hoe raha resaka fitokoana antsika fa mbola tsy ary tsisy anana tombotsoa amin'izany mijaly ny vahoaka raha hitokona mpitsara manerina Madagasikara dia io mba samy mba hoe mba mifampiaino dia mijery aleva olana rehefa mba hita aleva olana hoe tia ny zavatra mamety. Mbola tsy manana eritreritry ny roso amin'ny fitokonana sy ny service minimum aloha hatreto ny SMM fa miandry ny fifampiresahana sy ny fikaroham-baolana mahakasika ity raray ity. Raha ny vaovao dia ny 9 novambra ho avy izao no fotoam-pitsarana na ny audience de suspension eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Izay ny zava-misy eo anivon'ny raharaham-pitsarana iny fa iverina vetivety eny anivon'ny anteny miram-pirenena iray isika ao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity nolan'ireo solombavam-bahoaka androany ny fampananankiriny famatsiana arabola mitentina 720 tapitrisa dolara anatanterana ny tetikasa flyover etsy ampasika. Nafana ny adievitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny ministera voakasika manoloana ity tetikasa ity. Volam-bahoaka no ampiasaina ka tsy tokony ametrahana fikasana tombotsoan'olom-bitsy hoy ireo solombavam-bahoaka nandritra ny adievitra. Andao rahantsika ny tati-baovao mahakasika izay. 720 tapitrisa dolara no fantatra fa natanterana ny tetikasa flyover etsy ampasika. Izy io izay voalaza fa miainga eo amin'ny rond-point Maki Andotapenaka. Nafana ny adievitra talohan'ny rosona amin'ny fandaniana ity famatsim-bola ho an'ireo solombavam-bahoaka teo anivony antemeram-pirenena. Tahaka ny mahazatra dia ilay fanehoana tsara hatrany no fomba fiadiny eo anivon'ny fanjakana amin'ny tetikasa tahakitony. Na itsy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana na ny tsy fomba fiasa ny fanjakana tahaka izao. Tsy karitra mantso izy ireo fa toa misy fitoviana toerana iaingana amin'ny alalana orinasa mpamatsy-solika reto amintsika ny fiaingana ireo tetikasa ireo. Mandeha manko izao ilay sary 3D miezaka mijery hoe Antananarivo misy ny etapin'Olombelona. Tsy mivoaka aminazy zany ilay sary. Satria tenareo zany nanao anazy mahay anazy hoe ambolenano sa mbao sa azahoe. Eo fanina zany. Ny zavatra tiako azo zany le précision mihitsy satria rehefa hiresaka an'io zany dia mila précis hoe le zavatra atao io ohatr'izao fipetrany mitsofoka makasy dia vilana makary dia mitsotra makary. Zay zany izy eo amin'izao miala total na miala mihitsy miala voataka ao anatiny eo tisy ilaina précision zay. Maromaro lay flyover tokony ataontsika ao aminareo ka madocument zay. Zay koa marina ty amin'ny Assemblée nationale. Androany zao flyover resantsika eto anankiray ny tena resana zany ty fa le bonus fotsiny le ana ohatra voatonotona teo reo fa sy tena miresaka reny nareo fa nanazavana. Tiako fantatra hoe nakaiza daholo ny ambony ndray satria somavoko tany voaloha zao tena hoe dimo izy fa tsy mipetraka zay dimo zay fa izy hoe nakaiza daholo ny ambony zany. Raha marina tokony eo amin'ny toerana misy embouteillage foana zany le izy hoe eto le mahany ohatra zay zany Ambogaoko ohatra amin'izay Ampasika eo Andotapenaka eo zany ohatra an'izay le misy zany. Ity zavatra ty reo rehefa zavainareo lasa ty amaiky aty fanazavana ra teknika na andraisana le décision eo le izy mipetraka fa ho ana mijery mitovy fotsiny mijery tsotsotra nitovin'ireo painako tena misy zovena daholo. Eo za misy zovena daholo eo izy akaiky misy mahavaka volana eo hainao le raha
zay zany ilako amin'ny fanazavana hoe inona tonga le choix eo amin'ilay ampivoany amin'ny total eo re zany le zavatra no misy sa dia marina ihany le fieritratso. raha ny fanazavana dia ny taona 2024 vao isy ny fahavitan'ny tetikasa raha nataony teo anivon'ny ministera miandraikitra ny asa nanamafy ireo solombavam-bahoaka fa aoka mba tsy ho kajy politika no ambadika izao satria fifidianana filohan'ny repoblika io taona voatondro io volam-bahoaka nefa no ampiasaina eto ho hiatra ny faneho-kevitra. Nisy ny aporiny vola malagasy fanjakana malagasy nisy ny volana menobady aza matratra 28 millions de dollars. Ny sandan'ny volantsika dia raha malala fa miovaova araka ny fiovavan'ny toetrandro ihany koa raha izay ny andikana azy tsotra. Fanontaniana voalohany dia ny bady avy satria efa nandalo ratification teto amin'ny assemblée izy ity fa voafaritra tsara le hoe noho ny tsy fanatongavany solombavam-bahoaka mpivory tsy nazahoana le ratification fa zao zany tonga ny solombavam-bahoaka mivory dia ny fanontaniana hoe raha mahazo le ratification l'autorisation de ratification ve ianareo tena anomboka ny asa vola be le izy anomboka ve le asa ary misy calcul politique ve nanemorana le asa ho alavay amin'ny élection présidentielle amin'ny jolay 2028 no eritseretana ho fahavitan'ny asa ary farany dia hoe ny bady avy raha nisy fiamorantsika tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa tsy miemotra ny bady amin'ny fanomezana le 28 millions de dollars fa nanaiky foana anomeany 28 millions de dollars na amin'ny taona 2024 zao ara le autorisation de ratification zay vao ometsika. raha ny makasika ny fleuve retsy anozato manokana dia fantatra fa efa nandeha ny tolobarotra moby izany saingy fepetrahany napetraka ireo mpamatsy volo izany fa tsy maintsy orinasa afrikana ihany no mahazo ilay tolobarotra. Orinasa tsy afrikana nefa nazany ka natonga nisy fahatanterahany asa raha ny fanazavana. Izao zany dia neto apasika indray ity resahana androany teto anivony antenimieram-pirenena ity. Nolanin'ny ireo solombavam-bahoaka ity fanampananake ny famatsim-bola natanterahany tetikasa fleuve etsy apasika ity. Andrasana ny fivoaram-baovao. Fa tsy mety intsondry ny fomba fitantanan'ny mpitondra fanjakana hoy Mamra Armanana filohan'ny antoko politika Maeva manoloana ny zavamisy sy ny toedra ranom-pirenena ankehitriny. Ijoro iteny sy ilazan'ny zavamisy marina izay manomboka izao hoy ihany ny antoko Maeva. Tsisy fampandrosoana avy eto Madagasikara raha tsy misy ny fampandrosoana ny maolona ho hiatrany ny fanazavany tato-baovao ny Andry Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Miatra manaina ny olana nateraky ny tsy fisin-jiro sy rano saika manerana nosy indrindra eto Antananarivo renivohitry Madagasikara. Miatraka mivantana amin'ny fiainana andavanandro zany mipakatra any amin'ny toe-karena. Midika izany fa tsy misy fampandrosoana maolona eto. Tsy voaja an'izao mahakasy ny olona tsirairay izay manitsakitsaka ny zon'olombelona. Sarotra araka izany antenaina fampandrosoana eto Madagasikara raha ireo olana ireo no tsy ahitam-baolana maritra. Ka rehefa tsy hainao no mampandroso an'izany hoe lafy maolona zany aza mieritreritra anao hampandroso an'i Madagasikara. Mandray ohatra fotsiny ahako. Raha hainao tompoko mamahany io olana momba ny jiro sy rano io dia za misy manantena fa mba mety misy ihany ampahany amin'ny fampandrosoana lafy maolona. Ankehitriny anie dia tena mikaikaiky mitomany tena mijalona ny vahoaka amin'izany jiro sy rano zany. Tsy maefa na inona intsony ary ny lafiny ekonomika, ny lafiny sosialy, ny lafiny tsy fahasalamana ao anatin'izany rehetrarehetra tsy fisiny jiro, tsy fisiny rano zany mba tokony hojerevany ny mpitondra faran'izay haingana. Manome daty, mitondra fanazavana, manome vahaolana ary vahaolana maharitra ny tena tadiavina eto amin'ity firenena ity. Fa tsy vahaolana vonjimaika fotsiny satria na ny antony satria zany fampandrosoana an'izany firenena zany tompoko tena fampandrosoana maharitra fa tsy fampandrosoana mandalo na hoe éphémère no ilazana azy. Tsy mety intsony ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny hoy ny fanamafisana ka tsy azo tazan'ny-potsiny. Betsaka ve tompoko ireo velorano ireo fampanantenaina nandritra reny campagne reny na campagne premier mandat na campagne deuxième mandat na teo anelanelan'izany inona ny zavatra tsy resana teto Madagasikara aiza hoa izy reny ankehitriny ny velorano 12 firy amin'ireo tompoko no voavaha firy amin'ireo no tanteraka firy amin'ireo no mbola tsy tanteraka raha iresaka atsika amin'ny resaka ta isan-jato ka izany zavatra zany mahatonga ny antoko Maeva tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy miteny manomboka eto satria tsy mety intsony ny fomba hitantanana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Rajaivina ny forona ny taona 17 ny antoko politika Maeva ary melipatrana manerana ny nosy foto-kevitra hijoroany antoko ny fijerena manokana ny maolona sy ny lalàna.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa miororo ny tany-tsapam-boly etsy malaza amin'izao fotoana izao fa mitady ho lasan'ny mpanambola ny tanin'izy ireo. Tonga nijery ity olana mitranga ity ny solombavam-bahoaka Voangy Ranomanarivo ary nanamafy fa hiaraka iady amin'ireo fokon'olona ny tenany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy. Ndao rahantsika ny tati-baovao mahakasika izay. Tanimbary be midadasika fambolen'ny mponina eto malaza ity hita amin'ny sary eto ity. Miorioro ny mponina eto an-toerana ankehitriny fa misy fikasana teratany vahiny ividy io tanimbary io. Mirefy 20 hektara amin'ny 20 hektara no voalaza falasan'ny vahiny raha ny fanazavana. Hosahirana amin'ny ara-pivelomana izahay raha lasan'ny vahiny ny tany hoy ireto mponina. Tena nandritra izay fotoana izay raika amby 20 taona izay tsy nisy nanelingely ireo olo ireo. Misy ray aman-dreny be anay tatabe anay nefa namboly teo tsisy nanelingely hoe oka fa taninay ty, oka fa zao ty, oka fa zao ty. Ankehitriny nefa tamin'ny volana août 2024 teo zay vao tonga reto olo reto hoe zao ny voafatany fa misy taniny ao. Ary le misy an'le faritra le tany raha tsy voafaritra zareo akory hoe aiza katraiza fa de hoe misy taniny ao de dineny izy andrefy anatsatoka-borona. Izahay tompoko izay fokon'olona tatsahina ty atoerana dia tsy nanaiky ary tsy nanaiky mihitsy izahay satria efa nisy dingana nataonay ihany koa tany amin'ny tribonaly amin'ny resaka fangatana presidentielle noho ny lalam-panjakana izay nivoaka tamin'ny taona 1962 hoe ny olona manajary ny tany lavavolo ao anaty 20 taona dia mananjo izakany tany ary ny eken'ny fitsarana zany fangatahana nataona izany. Raha lasa ankarano io na lasa ansoloa tsy maintsy hototofany. Nanoho ny ezaka ny vahoaka dia tantsaha madinika nanomboka tamin'ny taona 70 araka mivolaza teo. Ny indro be nefa dia ankehitriny tonga eo mitandrina feta tsy ahazahoany le vahoaka madinika erintsony ezaka ka mitaky amin'izay tompony tsara sitrapo rehetra. Inona ny antony? Ny antony dia ity natao ny dingana ara-panjakana rehetra fa kosa tonga eo amin'ny volam-panjakana ny tantsaha madinika izay mitentina 16 millions d'ariary ny enregistrement ary koa amin'ny loha anankiray amin'izy anankitelo. Loha anankitelo zany dia raha amin'ny totaly ireo zany eo amin'ny 48 millions d'ariary. Izay tompoko mba angatahana fiaraha-miasa raha misy malala tanana mandray izay. Raha misy tolo-kevitra azahoana na manena aloha dia ataoko magnitsy mba ho kely mba ho zakany tantsaha fa raha izao tsy ndry azo lena izao noho ny vola miparitaka ty amin'ity vohitra sy ny tanàna ity do kely ihany ny finoana fa kosa manana fanantenana feno zany ny tantsaha ray manontolo hiezaka hatramin'ny farany amin'io. Tonga nijery ity olana ity ny solombavam-bahoaka izay voafito amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano androany. Nanamafy ny tenany fa hijery sy anaraka hatramin'ny farany ity olana izay ny vahoaka eto malaza ity. Raha ny fanadihadinana taonay teto dia efa mivoaka ny didy fa efa ho anazy le tany. Ny olana nefany dia tonga indray misy olona milaza ho tompony dia eo indrindra no anaovana antso hoe tsy misy olona na iza manam-pahefana na iza be vola ny tanin'olona rehefa anazy dia tsy anaovana bodongerina ohatran'izany. Dia za mahadepute anahy dia miady ny tombotsoam-bahoaka miaraka amin'reto vahoaka reto dia eto koa ny olana hoe efa hiditra amin'ny enregistrement izy zany hoe efa andalana fanaovana procédure anoratana azy amin'le tany mihitsy dia amin'le hoe enregistrement vola be dia eo mba ilana ny fitondram-panjakana mihitsy hoe mba hamoraina le fanoratana ny olona amin'ny tany fa miteraka disadisa raha mpiara-monina ohatran'izao hitantsika izao dia lasa hoaizandray moa zany no alehan'ny olona raha mba ny tany kely fivelomany ny mbola ho alaina indray efa mijaly tsy misy jiro tsy misy rano tsy afaka mampianatra zanaka tsy misy asa dia ny tany ambolena mba hazahoana hanina hoanina mbola alaina indray ao lasa mpanambola dia zay tsy ekeny zay fa teny aminareo vahoaka hoe mila miray intsika miray inonareo dia nareo za mahadeputena Atsimondrano anareo dia miady ho an'ny tombontsoa imbonana foana.
izay ny olana atrehan'ireo mponina tantsaha eny amin'ny fokontany malaza Atsimon-drano narahantsika teo iny fa vaovao makasika ny valanjavaboary eto Madagasikara kosa indray dia mamelona ary mitana anjara asa lehibe amin'ny fampivelarana sy ny fampafantarana ireo harena voajanahary misy eto Madagasikara na ny biby izany na ny zavamaniry na ireo karazana vakoka maro samihafa ny valanjavaboary ao Tsimbazaza io. 7 taona izao no nanorenana ity valanjavaboary ity raha ny zavamisy hatreto dia ankilabao ny fikarakarana ireo arembakoka sy ny zavaboary ao antoerana sitraka ratovina ambinitso sy ny aritanjona no nitatotra amintsika ny antsipriana izay. Iray amin'ireo valanjavaboary be mpitsidika indrindra eto Madagasikara ny valanjavamaniry sy biby eto Tsimbazaza. Mirefy 7 hektara ary naoriny mpanjana tany frantsay ny taona 520 tamin'izany fotoana dia nahitana karazam-borona miisa 350 etsy andany ihany koa ny rameva sy ny apondra ary ireo karazam-biby mikisaka sy ireo karazan-gidro izay mampiavaka ny nosy Madagasikara. 7 taona aty aoriana miatsihitana ankamaroan'ireo biby izay nisy tao taloha. Nisesy ihany koa ny vaovao ny amin'ny filazana fa omena ho tantanany tsy miankina ity valanjavaboary ity ka mampitokona ireo mpitsara tao. Isan'ny vaovao farany koa ny fahaverezan'ireo sokatra nompiana tao. Dia ny fahitako ana Tsimbazaza iray aloha efa dia manomboka lany tamingana aloha ny biby. Voalohany tsy ampy sakafo ve ny biby sa izay ny tsy fantatro fa tsy mitovy amin'ny teolotsony izany faraka Tsimbazaza raha oharina amin'ny taloha ankehitriny fa efa maty daholo ny biby efa mialany tamingana daholo. Aloha izy tena be karazakaraza fotoana saotany tsy fahazakana ny toetry ny andro kosa sy ny tsy fahampian'ny fikarakarana ireo biby mipetraka sy miaina anatin'ity vala ity no isan'ny mahavitsy isa azy ireo amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra. Nefa raha amin'izao fotoana iainantsika etantsika izao ny foninona le izao na foninona fa tsy haiko le inona le fepetra raisin'ny fanjakana dia zavatra mampalahelo nefa anatin'le izy le madinika le atao hoe gardien madinika tsy aninona poretinao any or nefa le tena le mpanao an'le izy le ngesabe eo tsy hita le tena zay le problème antsika gasy ary tsy mety afaka mihitsy manomboka fotony any juska dia manao anary le fiainan'le ankizy miala manaraka le madinika foana ny poretina nefa le legimy tena tokoa mialatsiny za tsy manonga an'zareo le legimy nanao le izy mialatsiny fa matetika dia tabe zavatra zay foana ny fony zavatra raha miankina amin'izay indray aloha tokony hoe raha miankina amin'ny fanjakana zany le izy raha hoe tokony hoe izany tokony hoe ho ataony finombana tsara na ny sakafo na ny fikarakarana an'le biby satria raha tsy tomombana matony zany biby ange ohatry ny olombelona mila sakafo mila tohanana rehetrarehetra. Mety maromaro angambany fahalalako anazy zany mety maromaro satria mety le biby mety tsy zatratsika izy ohatra ny tany mafana any ohatra dia makady izy dia mety mioka le klimaty ohatra zay teny amin'izay dia izy ohatra ohatran'izay. Marina moa fa mahery ny 7 isan-taona ny mpitsidika ity valanjavaboary ity izay tsy hanavahana fa afaka miditra ao avokoa ireo sarangan'olona rehetra. Ankoatrantsika malagasy dia mahasarika mpizahatany maro ihany koa ny valanjavaboary eto Tsimbazaza izay ahitana ireo karazana gidro 120 amin'ireo 530 misy raha tsy ilaza fa tsy izay. Vaovao Aino Manjery dia tontosa androany ny atrikasany arahan'ny coalition des radio izay nahitana ny solotena ny onjam-peo tao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Tanjona nandritra izany ny famondronana ireo mpiasa amin'ny onjam-peo ahafantarana ny zavamisy iainana sy ny olana samihafa mianjady ary ny tohana ilain'ireo mpiasa ny radio amin'ny fanatanterahana ny asany. Indao raha tsika ny tati-baovao ny Andomiaratiana eo amin'ny sarsiny ratsary ny Andry Rakotomalala. Ny ompana indrindra amin'ny famantarana ireo sosikevitra avy amin'ny mpiasa ny onjam-peo entina manatsara ny tolotra omen'ny radio ny fotoatin'ny fiaonana sy ny atrikasa afaka-kevitra ny arana tamin'ny coalition des radio tao Matsiatra ambony. Tafatafa ny arana tamin'ireo solotena ny onjam-peo namantarana ireo olana sy ireo tohana ilain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa.
ity atrika saitsika zany dia mety manamafatra an'ireo karazana olana dia mety hosedran'ny otsakeo mety olana ara-teknika mety olana ara-pitantanana fa ihany koa anatin'izay dia misy ny famantarana an'ireo mety karazana filana fanohanana sotoana izay ilain'ny onjapeo ahafahany manantanteraka tsara ny asany amin'ny valanandro. Ny tena andrasa ohatrinan'ity fiainana ity moa zany dia ny fahazahoana marina ny tena hoe inona zava-misy sy iainan'ireo onjapeo eto amin'ny faritra Matsiatram-Boly, inona daholo ireo olana ara-teknika, inona daholo ireo mety ho freelance-zareo fanohanana fampifanana maro samihafa izay misy tatitra moa zany izy ity amin'ny anoany amin'ny volana May amin'ny taona 2024 any ary tatitra io dia entina mamantatra ihany koa sy mitady vahaolana amin'ny izay mety ho afaka anohanana azy ireo ary hoe entina manatsara moka zany ny tontolo ny asan'ny mpiasan'ny onjapeo eto amin'ny faritra. Ity fiorana ity dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa tamin'ny maneho liberté d'expression Madagascar izay efa tsy ny vondrona Europeanina ary tanterahany coalition des radios sy ny internews ary ireo fiarahamonim-pirenena hafa mpiara-miasa. Maresaka iraisam-pirenena Amerikanina 700 tapitrisa no andrasana nandasabato ho an'ity androany ity ifidy izay ho filoham-pirenena Amerikanina fa 770 valopolo tapitrisa mahery tamin'izy ireo no efa nifidy ny alohan'ny fotoana isan'izany i Kamala Harris. Ateritery ny elanelanisa eo amin'ny candidat républicain Donald Trump sy ny candidat républicain Kamala Harris raha ny vokatry ny sondazy no jereny. Tao di Vilnoch no nisantarana ny fifidianana tany États-Unis ho an'ity androany ity. Ndao rahantsika ny famotinana izay. Di Vilnoch, tanàna kely iray a New Hampshire no nanomboana ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina ny aliny alatsinainy ka hatramin'ny androany. Mponina enina no nifidy kanefa tsy afaka nanapa-kevitra izay kandida hofidiany ka samy nitsinjaraina ny vato ka 3 any Kamala Harris ary 3 any Donald Trump. Mpifidy Amerikanina tapitrisany maro no nandasabato androany. Teritery ny elanelana eo amin'ny candidat démocrate Kamala Harris sy Donald Trump. Candidat républicain na dia eo aza ny fandaharana asa tena samihafa ambabona ny mpifidy tsirairay avy. Nametraka ny amin'ny fitovinjo i Kamala Harris, nanipika ny amin'ny fiarovam-pirenena sy ny fampihenana ny hetra kosa i Trump. Ny tombatomba ny fitsapan-kevitra farany dia manondro fa manatombo i Kamala Harris nahazo 7.7% isanjato raha 7.7% isanjato no azon'ny Trump. Manandanja ny vato ao amin'ny fanjakana toa ny Pennsylvania, Wisconsin ary Michigan. Filoham-pirenena Amerikanina fa 7.7% no vidian'ny vahoaka Amerikanina ary hitondra fiovana lehibe eo amin'izao tontolo izao ny voka-pifidianana eo. Tapitra ny fampalalambo vaotsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka no nanaraka izany hatramin'ny farany isorona ihany koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany antokatrano tany. Azadino fa ny fandarana sahy avy hatrany no arainao aorian'izao fampalalambo vao izao izay kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.